ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faleravantsika tratrity sabotsy fahasivy ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny exodosy toko fadimy folo. Ny exodosy toko fadimy folo andiny faraky ambiny folo ka hatramin'ny fahavalo ambiny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, iza moa no tahaka anao amin'izay Andriamanitra, iza moa no tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, teraina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana. Nahintsitrao ny tananao ankavanana dia nitelina ireo ny tany. Tarihinao amin'ny famindramponao ny firenena izay navotanao ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Mandre ny firenena karaiky tahotra, ovitra no mahazo ny mponina any Filistia, torakovitra ny lohampireneny Edoma, azo koroholo ny lehilahy maherin'ny Moaba, reraka ny fony izay rehetra monina any Kanana, mahazo azy ny tahotra sy ny ovitra. Noho ny halehiben'ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. Mandra-pandalo ny olonao Jehovah, mandra-pandalo ny olonao izay navotanao. Dia ampiditra azy ianao ka amponina azy amin'ny tendrombohitra lovanao. Ao amin'ny fitoerana nataonao itoeranao Jehovah, dia ao amin'ny fitoerana masina naorin'ny tananao Tompo. Jehovah anjaka mandrakizay tory. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa tafita ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia nanao ity salamo na ity tonon-kira-panahy ity i Mosesy satria nahatsiaro manokana ny fitantaran'Andriamanitra izy, nahita ny fahagagana nataon'Andriamanitra teo anatrehan'ny zanak'Israely, nisaraka ny ranomasina, nately ny ranomasina ny Egyptianina izay nanenjika ny zanak'Israely. Ary dia lava moa lay tonon-kira, lay salamo, lay hira fiderana satria misy andininy 8:20. Apahany amin'izany ity mofinaina eto ampelantanantsika ity, izay ideran'ny Mosesy ny herin'Andriamanitra. Matetika resahantsika eto anivon'ny mofinaina ny hoe Andriamanitra dia mahavonjy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana izay ilan'ny olona azy, amin'ny fotoana koa izay fantatr'Andriamanitra fa tokony hidirany an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona dia miditra an-tsehatra Andriamanitra. Famantaranandron'Andriamanitra tsy tara, na koa ny kalandrien'Andriamanitra tsy lasa aloha, fa Andriamanitra dia manana ny fotoanany ary tonga amin'ny fotoana izay ilan'ny mpanompony azy Andriamanitra, ary tonga amin'ny fotoana izay fantatr'Andriamanitra fa tokony hidirana an-tsehatra izy. Dia tsapan'ny Mosesy izay satria hitantsika fa ao amin'ny Exodosy toko 7:20 dia nisalasala Mosesy, nitarainy Mosesy, ahoana nataoko Andriamanitra, injehan'ny olona, nitarainy Mosesy, dia hoy ny Tompo taminy lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fanapahan-kevitra avy amin'Andriamanitra no nitondra ny zanak'Israely namakivaky ny ranomasina mena ary dia tsy namela ny zanak'Israely ho resy teo anatrehan'ny fahavalony izy. Zavatra roa lehibe aza no ndeha hoentina mampahery ry havana amin'ny teny andininy fa 1:20 sy ny hatramin'ny andininy 9:20 ity. Voalohany dia ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia hita eo amin'ny fifehezan'Andriamanitra ny zavaboary. Ny mpanao salama dia mahita n'Andriamanitra, mahita ny fahendren'Andriamanitra eny amin'ny zavaboary. Tahaka ny teneny hoe raha mandinika ny lanitra aho dia hitako ny fahendrenao. Izany hoe ny mpanao salama na ny saotra masina mihitsy dia mahita ny fahendren'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hita maso, fa hita kosa ny fahendren'Andriamanitra eo amin'ny zavaboariny, eo amin'ny fitantanany zavaboariny. Isan'ny ataontsika hoe filôzôfy nalaza lay antsoina hoe Auguste Comte. Auguste Comte any amin'ny
fiandroan'ny taonjato sy ambin'ny folo dia nyresaka ny antsoina hoe positivisme. Ny antsoina hoe positivisme indraindray afangaron'ny olona ankehitriny indraindray everin'ny olona ny hoe positivisme de olona manana fijery pozitif. Tsy zay ny positivisme, tsy hoe satria mantsy fomba fiteny be ankehitriny hoe negatifa loatra ianao na pozitifa na loatra ianao, dia indraindray afangaron'ny olona ny positivisme sy ny optimisme fa tsy zay loatra. Ny positivisme dia toe-tsaina filozofia zany izay notsindriny nipoitra tamin'ny andron'ny Auguste Comte nanaraka azy comme Darwin sy ny namany rehetra teo aoriana. Izay nazavany fa ny antsoina hoe positivisme amin'ny filozofia dia fomba fijery izay manome fanazavana ny zava-mitranga amin'ny alalan'ny fait na amin'ny alalan'ny ataontsika hoe amin'ny alalan'ny siansa. Zany miezaka zany manazava ny zavatra mitranga rehetra tsy amin'ny alalan'ny metafizika na amin'ny alalan'ny finoana fa amin'ny alalan'ny fait siansa zany, amin'ny alalan'ny zavatra azo porofona. Ary dia zay no mahatonga ny olona natonga ny Auguste Comte zay tsy de nanome toerana loatra ny fivavahana sy ny finoana izy amin'ny fanazavan-javatra fa dia nanizingizina ny hoe ny zavatra rehetra dia tokony ho azavaina amin'ny alalan'ny siansa, azavaina amin'ny alalan'ny lôjika, azavaina amin'ny alalan'ny fahalalana. Ary isan'ny mpanorona ny sociologie izy na de ny fiarahamonina azy dia azavainy amin'ny alalana ataontsika hoe ny siansa na ny zava-nitranga. Zay mahatonga ny hoe positivisme, zavatra azavaina hoe amin'ny alalana porofo hita maso na porofo siantifika, zay le hoe positivisme. Ary dia mitatra be moa zany nihitatra taty aoriana ary lasa mametraka fanontaniana mihitsy ny amin'ny hoe ahoana ny toeran'Andriamanitra. Ny positivisme dia tsy mametraka, tsy mamaly ny fanontaniana hoe nahoana fa mamaly ny fanontaniana kosa hoe ahoana. Satria tsy voavaly ny fanontaniana hoe nahoana, tsy manana fahafahana mamaly ny fanontaniana hoe nahoana izy, hoe nahoana ny saraka ny ranomasina, de tsy zay siansa tsy manazava an'izany fa manazava kosa izy hoe ahoana no sarahan'ilay ranomasina, ahoana no nitonga, ahoana no nahatonga an'ilay ranomasina saraka ohatra. De zay ny azavainy amin'ny alalan'ny siansa. Ary dia arak'izany dia voafetra be zany ny positivisme. Eto dia voafetra asehon'ny Mosesy raha mamaky ity salamo ity isika na itononkera-panahy ataon'ny Mosesy ity tsika fa tsy takatry ny saina ny fahaleviazan'Andriamanitra. Tsy voazava ny saina, tsy voazava ny siansa ny zavatra ataon'Andriamanitra mandrakariva. Tsy hoe indraindray fa mandrakariva. Tsy voazava ny siansa, ahoana no nazavanao ny hoe dia nainjotro ny tanana makavanana de ny saraka ny ranomasina ny telona ireo ny tany. Zavatra tsy takatry ny saina zany. Ary mandrakariva rehefa ko malala ny soratra masina de manazava ny io Andriamanitra tsy takatry ny saintsika io ny asany. Miezaka ihany isika indraindray manakatra manazava zavatra amin'ny alalan'ny saintsika. Ary rehefa tsy takatry ny saintsika indraindray dia tsy takatry ny sain'ny olombelona dia indraindray tsino. Fa ny soratra masina de mametraka amitsika fa Andriamanitra de lehibe noho ny fahalalan'olombelona. Tsy voatery ho takatry ny saintsika ny fahendren'Andriamanitra, tsy voatery ho takatry ny saintsika ny fomba fotonan'Andriamanitra, fa izao mino fa ny Andriamanitra inonao de mahay zavatra rehetra. Ary io Andriamanitra inonao io de mitondra anao ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Ary eto dia asehon'ny Mosesy amin'ny salamo manao hoe niovitrovotra hozy izy ny mponina tany Filistina, nahazo azy ny tahotra sy ny ovitra, nioroorony le lahy matanjaka tany Moaba sy tany Edoma sy ny sisa olona matanjaka daholo zany, firenena matanjaka, firenena mpiady to zany rehetra zany, fa niororo teo anatrehan'ny herin'Andriamanitra. Afaka eto zany raha mamaky ity hiran'ny Mosesy ity tsika dia tokony ho resitsika ny tahotra. Resy ny tahotra ny
ahoana ny atrehiko ny fiainana, resy ny tahotra hoe ahoana ny atrehiko ny olana eo amin'ny fiainako, ahoana ny atrehiko ny ty aretiny ty, ahoana ny atrehiko ny ty zavatsarotra ty, dia ampy ny fametrahana ny zavatra eo am-pelantanan'Andriamanitra, ampy ny fametrahana ny fiainana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Rehefa tonga Andriamanitra mihitsy atrehatra de miasa amin'ny fomba mahagaga izy. Zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny siansa, arak'izay ndrasantsika momba ny fampianarana Auguste Comte teo hoe ny positivisme, ilaitsika ny siansa mazava ho azy. Tsy siansa dia tsy natao hisolo ny fivavahana mihitsy, ny siansa tsy natao hanohitra ny fivavahana mihitsy, ny siansa dia nataon'Andriamanitra ahafantaratsika ny lalàna mifeny zavaboary. Zay ny nanomezan'Andriamanitra azy, ny hoe rehefa mangatsiaka ianao de manavy, rehefa ohatra ka mihina sakafo mavesatra ianao de marary kipo ohatra. Zany hoe ny siansa de afy manome fanazavana zany, fa tsy natao an'olo ny finoana, tsy atao an'olo ny toeran'Andriamanitra, fa nataon'Andriamanitra ahatakaratsika ny fahendren'Andriamanitra, ary arakaraky ny haranitan-tsainantsika amin'ny siansa ny voamaika ahatakaratsika ny fahendren'Andriamanitra. Ao anatin'io zavaboary io de miafina ao anatin'io ny fahendren'Andriamanitra, ary zay ny tombony ho an'ireo manam-pahaizana, zay ny tombony ho an'ireo manan-tsaina, zay ny tombony ireo zavana isan-karazany maro samihafa any amin'ny laboratoara, any amin'ny sehatra maro samihafa any, dia mahita zava-mahagaga, mahita zava-mahagaga tsy voazava mihitsy, mahita ny fahendren'Andriamanitra. Betsaka amin'izy ireny mahazo tombony, betsaka amin'izy ireny no mahazo tombony hoe hay misy fahendren'Andriamanitra ao anatin'ty zavaboary ty. Riavako eo anatrehany zany rehetra zany de mitaona antsika Mosesy ahatoky ny herin'Andriamanitra, ahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, ahatoky ny sandrin'Andriamanitra zay azo enterana amin'ny fotoana rehetra. De manaisotra ny ankiviana ty anatintsika zany eto ity Exodosy 12 ty, manaisotra ny tahotra ao anatintsika, manaisotra ny mampitraka atsika hibanjina ny lalana hitondran'Andriamanitra, mampitraka atsika hibanjina no avy ao anatin'ny fanantenana. Fa ny faharoa lehibe zay sehony ity tononkirany Mosesy ity, na ny salamy Mosesy na tononkira-panahy zay nataony zanak'Israely rehefa tavita ny ranomasina mena ity, tsy ny fahalebiazan'Andriamanitra ihany, fa izao koa ny fahatsinitsinina ny olombelona. Mifamatotra ireo, rehefa tsapanao ny fahalebiazan'Andriamanitra de tsapanao ny mahatsinitsinina anao. Ndre Marc Petera nitenenin'ny Jesosy manao hoe alatsao eo amin'ny any amin'ny lalina ny aratinao ry Petera. De hoe Petera manao hoe efatry ny alina nge zay nefa nanao zany, efatry ny alina efa matianina amty professionnel amty fanaraton'ny ty nge zay Jesosy, efatry ny alina zay nefa nanao zany, ko alatsaka ao amin'ny lalina ahoana, aiza koa no misy arato alatsaka amin'ny etoandro. Amin'ny alina ihany no arato no alatsaka, amin'ny etoandro be nanazy rao tsy hisy trondro rao, ko alatsaka amin'ny lalina ahoana koa. Dia nefa moa no ny teninao ihany de satria anao moa ny teny de alatsaka ihany ny arato Petera. De nalatsaka Petera ny arato, de tonga ny trondro, azony Petera ny trondro. Fantatry Petera fa tsy mihoatra ny lalàna ny olombelona, fantatry Petera fa nahatonga n'lay arato feno trondro dia noho ny fahagagana nataon'i Jesosy, tsy noho ny fahaizan'ny Petera nandatsaka ny arato nahatonga azy azony trondro. Fantatry Petera zany satria Petera mpanarato, de fantatry Petera fa amin'ny atoandro tsy hisy trondro azo ohatran'izany, fa fantatry Petera fa asan'i Jesosy, fahagagana nataon'i Jesosy. De tsapany Petera mahamadinika azy de hoy izy miala amiko fa olomeloka, indrisy olomeloka, indrisy tsinitsinina. Rehefa mahatsapa ny fahagagana nataon'Andriamanitra isika de tsapatsika ny tsy fahamendrehantsika, tsapatsika lay fahakelezany finoantsika, tsapatsika lay mahatsinitsinina atsika. Ary dia Paoly koa matetika ny teny an'io, matetika ny teny an'io manao hoe inona moa za tompo, za de olona malemy, za de olona lohany amin'ny mpanota, za de olona tsinitsinina, nefa nofidinao, nefa namboarinao, nefa nitefenao, nataonao mpanompo, nataonao mpitoro ny filazantsara. Riavako malala, rehefa mahita ny fahagagana nataon'Andriamanitra isika de mahatsiaro mahabitika atsika,
ary ao anatin'ny hatsapantsika koa no mahabitika antsika ao anatin'ny fanetretenantsika no ahitantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Tsy mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra isika satria tsy mahatsiaro tena ho bitika, satria mirehare, satria mihevitena ho zavatra, satria tsy manaiky ho tantan'Andriamanitra, de tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Fa nandray ny fahalebiazantsika raha no hitantsika, ny fahalebiazantsika, ny fahaizantsika indray no aindraindra antsika, izay mety ho fananantsika no indraindrayntsika, fa tsy tsapantsika hoe renidrehetra reny ingedy izao bitike eo anatrehan'Andriamanitra. Revako malala hiatrika ny krismasy isika, afaka herinandro vitsivitsy, ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ny enao, ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao satria hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Izay manetry teny eo anatrehan'Andriamanitra no mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra, mahita ny fahagagana ataon'Andriamanitra, zay manaiky sy mankatohan'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena, de mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Hanana anjara ahita ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy anenao amin'izao krismasy zao, ary ahatsiaro fa lehibe Andriamanitra, lehibe Andriamanitra ary azonao ianteherana, fa mety eza manetry tena, mety eza manana fanetretena sy fanafoanantena eo anatrehan'Andriamanitra, de avelao Andriamanitra hiasa ao amin'ny fiainanao. Ivavaka sika, Tompo misaotra anao zahay fa asehonao fa lehibe enao. Izahay indraindray no matoky ny tenanay, miankina amin'ny tenanay, ary tsy miankina aminao Andriamanitra. Mamindrafo aminay Tompo, ataovy mahay manetry teny zahay. Am'izao katoky ny krismasy zao, vangio ny tokantrano tsirairay avy, vangio ny fiainan'ny tsirairay avy. Ataovy mahay manetry teny eo anatrehanao, ataovy miankina aminao Andriamanitra. Vavaka izay Tompo, ho an'ny fanabeazana tanterahina any anivo ny tokantrano tsirairay, any anivo ny fiangonana, ny fanabeazana kristianina. Hitanao, fantatrao fa tsy mora ny fanabeazana hatreny amin'izao andro ankehitriny zao, fa miamiala amin'ny finoana, miamiala amin'ny fahatahorana anao ny fiarahamonina, andrandray aza manadiny ny fahalebiazanao, de manampirenao ny fiangonana, ny kristianina isam-batan'olona, tokantrano kristianina amin'ny fanabeazana kristianina atao eto anivo ny firenenay, ahatsapahanay ny fahalebiazanao, hanananay fanetretena, ka ahitanay ny voninahitrao, hiariary ny voninahitrao eo amin'ny tanindrazanay, eo amin'ny tokantrano tsirairay, eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia mametraka ny isan'andronay eo am-pelantananao zay Tompo. Misaotra ny amin'ny herinandro mifarany ity, misaotra ny amin'izay rehetra nataonao taminay, nitsapanay, ny tsy tsapanay kanefa nisy ny velomanay, de isaoranay ianao renidrehetra reny Tompo. Dia mametraka hatrany ny herinandro vaovao manomboka rahampitso sahady eo am-pelantananao. Misaotra Jesosy. Amen.